Lavana manalo amin'ny tompo tonga amin'ny andro talata 14 febroary 2022 isika. Vavaka isika. Velim-piterananao zay raha eo fa tsy avenanao diso anjara sakafo sahaza ho anay zay amin'ny andron'ity dia niteninao zany. Dia vokiso zavatra amin'ny teninao ny foampananay manan'ny resy faherezana nohon'i Jesosy Kristy ety anay amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Ny filazantsara Maka toko faefatra 5:5 ka hatramin'ny 1:20 no anjara mofinainao antsika amin'ny mpiandron'ity. Maka toko faefatra 5:5 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary andro ihany rehefa hariva ny andro, toy izy taminy, andesika hita ho eny ampita, ary rehefa napodiny mpianany ny vahoaka, dia nentiny tamin'io sambokely io tamin'izao ihany Jesosy, ary ny sambokely sasany koa miaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nijerajerahan'ny alin-drano ny sambokely, ka nila ho feno rano, ary Jesosy natory teo ambony sambokely tambony ondana, ary namoazy izy ireo ka nanao tamin'io. Mpampianatro tsy mampaninona anao va zao afatisana izao? Ary fo izy dia miteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe manjina ny tsara, ary tsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Ao izy taminy, nahoana no sarotahatra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaky azy. Ny masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teny marifana. Amen. Ny havana malala mbola manapaka mipotsika ny fiadanan'i Kristy. Nahoana ny sarotahatra ianareo? Tsy mbola manana finoana va ianareo? Nahoana ny sarotahatra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Havana malala Jesosy Kristy ao anaty sambokely miaraka amin'ny mpianatra. Jesosy matotsy natahotra ny mpianatra, tena natahotra satria nisavoaravara be ny ranomasina, ary sambokely dia nijerajerahan'ny alin-drano ka nila ho feno rano. Jesosy nefa te matory tsara tambony ondana. Zay ny volazy eto. Inona no atao mpianatra? Mpampianatra tsy mampaninona anao va zao afatesana izao? Ny havana malala tady tena zany fitsika amin'izao fahaseranana mandroatsika izao, dia taza fotsiny ny fianjana ny amin'ny zavatra iainantsika tsirairay, taza fotsiny ny fianjana. Ny havana malala antsika tsy matahotra, fa inona no tokony ataontsika? Manao ny tenin'ny apôstôly Petro, apetra ho aminy fanahiana rehetra fa izy ny namana. Jesosy tsy lavitra anao fa akaikinao zay ny nambariny, atsoy aho dia vonjeno ianareo, atsoy aho dia hanehoako ny voninahiko ianareo. Ny havana malala zay miatso ny naran'ny tompo dia lazainy solatanasan'ny tompo, moka hiala amin'ny ratsy fanondro. Eto dia mampitodika azy mampitodika anao ao amin'ny Jesosy ny toejavatra mitany. Ao tsika tena hiverina marina amin'ny Jesosy ary hipetra tsara aminy, satria Jesosy tsy lavitra antsika eo akaikitsika, izy manjo antsika manakiriva, ao tsika tena ino sy atoky azy. Izy toetoetra ao anatsika araka ny teny hoe ianao mandondona eo mbaravara ny fo, ka raha misy mihaino feko dia toetra ao aminy aho ary izy ho aminy. Koa raha ianao ankehitriny mbola tsy manapa-pomponao Kristy dia ampandroso izy, aza misalatsara. Jesosy anjakay ianao atapoka, fa eto vitan'i Jesosy ny mampitsahatra ny tafio-drivotra, vitany mampitony ny ranomasina. Kao tsika tena toetra tsara ny Jesosy, tsy saina tamina
mba tsy aran'ity teny manahiran'ity hoe nahoana ianareo no sataotra tsy mbola manam-pinoana va ianareo eo isika rehetra hoe tompo atombo ny fonay. Amen. Tera sy misaotranao izay raha io fa tsy havenanao toetra amin'ity fonantsika. Nahararinao teto tamin'ny alalan'ny zanako fa vitanao ny mampitsahatra ny tafio-drivotra sy ny rivo mahery ary mampitony ny sambarovarana ny masina. Nome fony zay tompo. Atao feno fahatokinanao zay, atao mitodika aminao zay, akala misy amin'izay fa ianao manana teny fiainana zay. Dia aok'izay bantanao Jesosy Kristy, ny tomponay ny tompo fonay sy mpanefa azy ka hivavaka hoe ainay izy mandany. Masina ny naranao, tonga ny fanjakanao. Atao ane sitraponao, dia tanitakinao ndany. Minaininga amin'ny asavanao. Amanilany kay takina melana izy mika taminay. Izay mitondra anay fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy ny fanjakana sy ny hery, amin'ny voninahitra amin'izay. Amen. Tanterahany avindrina amintsika ne zotodrano, tononona menaharaisana karafanamaso zao. Izao finoana sy fanantenana ary fitiavana zotodrano zao. Fiadanana hoe no an'ny rahalahy ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana anio amin'ny izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy lekoleko. Amen. Nahatra anio an'Andriamanitra Ray ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.